iralainao no andraikitrao vavaka sy torohevitra mahasoa fandaharana arainao isaky ny amin'ny ora toy izao. C'est pendant Madagascar izy no tompo sy mpanjaka izy no tompo ny lapa Madagascar rehefa social Madagascar rehefa social c'est pendant Madagascar izy no tompo sy mpanjaka izy no tompo ny lapa Madagascar rehefa social. C'est pendant Madagascar izy no tompo sy mpanjaka izy no tompo ny lapa Madagascar rehefa social Madagascar rehefa social c'est pendant Madagascar izy no tompo sy mpanjaka izy no tompo ny lapa Madagascar rehefa social. Mifaly mandrakariva ary malakasiavako mirafy iram-baovao amin'ny Jehova hehe elo iaho hoe mifaly mandrakariva ndao azy miarabantsika vahoaka malagasy rehetra manoloana zao arety mandingana mamelo mafy amin'ny firenena zao ary koa ny fahantrana zay mahavotanteraka amintsika dia mandray anjara kely ny tena ho fifampahirezana amin'ny alalan'ny vavaka kanefa dia vavaka natao amin'ny alalan'ny tononkalo ihany koa zany ho dia tongotra amintsika izao
lohateny dia hoe vavaka. Ity fahantrahanao gasikarako to dia rendrika ianao moa misy anefa nijarako mba hitondraina avao. Raha ny maha-olombelona mila ampivaraontsana fa fahavalo ny olombelona iny fa tonga manaontsana. Sofa misy ny Andriamanitra azontsika iantorahana isokatra ary ny lanitra andraisany fivavahana. Jesosy amin'izao fo izany vonjeo reny malagasy ka esory fongory amin'izay tiako bay aretin-dratsy. Ny fahantrana makavahana saika isam-baravarana soloy indray ilay fiadanana dia aoka izay aoka hifarana. Handroso reny firenena hiarina ny eny malagasy ka ny lalanao ekena ary zahay ho kasikasy. Amen. Izao no alfazy sorega na hoe fiandohana sy fiafarana izay nambaran'i Jesosy hitantsika amin'ireo boky nampanoratana ny apôstôly Jaona. Ny fiandohan'ny fiainana kristianina dia manomboka eo fahaterahana indray. Rehefa manaiky Jesosy ny olona anankiray dia tafiditra ao anatiny Jesosy. Ary rehefa nandray an Jesosy izy dia tonga zanak'Andriamanitra. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia vita fihavahana amin'Andriamanitra dia lasa manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny tongotra roa androsoana am-panahy dia ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Lasa manana fiainam-bavaka, ny tena mangetaheta tenin'Andriamanitra, manana fiainam-bavaka mangetaheta tenin'Andriamanitra dia mandroso isan'andro. Ka mila manana disipline, tena manana disipline isan'andro. Hoe isak'izao ny fotoana io dia ohatran'ny olona mpifankatia tena te hifandray foana, te hiaona foana, te hifampiresaka dia tahaka izany satria Jesosy no ambaratsony manao hoe mpapakatra ny fiangonana no ampakara dia tena lasa manana relation intime amin'Andriamanitra. Hatreo fiandohana fotsiny izy fa mitahaka antsika hatrany amin'ny fiafarana izy dia manana tanjona izy, manana mission izy anarahana anao eto tany. Ary rehefa vita io mission io dia miala eto ianao. Dikan'izany dia zao mila mifantoka ao izay niantson'Andriamanitra anao, izay no andehananao, izay no azakazanao, izay no andaninao ny fotoananao, ny volanao, izay fanananao rehetra. Ary rehefa izay no ifatoanao dia teny indray androany rehefa ianao sambatra ny maty dia izay maty ny tompo fa ny asany manaraka azy fa nitsahatra amin'izay nitsasarany. Ny zava-doza zany dia ny olona maty nefa tsy nandeha tamin'ilay lalany misy hitan'Andriamanitra azy, tsy nampiasa ilay arena napetrak'Andriamanitra tao anatiny dia miara-maty amin'ny any am-pasana ilay arena satria tsy nampiasaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Koa fampirisihan'izao mba tonga antsika tena hanao zava-dehibe ary tena handeha amin'izay lany sy hitan'Andriamanitra dia mba eo antsika indray androany any amin'ilay toerana izay homanin'Andriamanitra. Raha mbola tsy nateraka indray ianao malora tena raiso Jesosy hiditra ao anatinao satria raha manaiky an Jesosy amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanana azy tamaty dia izao hovonjeny ianao, dia hamonjy anao Andriamanitra. Ho an'izay efa voavonjy dia izao tsy ny départ ny zava-dehibe fa ny arrivé dia tena mila mandroso isan'andro ho any amin'ilay ligne d'arrivé. N'Andriamanitra voninahitra amin'ny rahasoa daholo ho antsika rehetra. Mifampitantana yaradarana samsanakantya manitra samiwani yandanitra yanaunamaku savunamana hirefusi falaraka haritsimba isaraka samyafisika samyafofiavina terayani awamini satria samyakunani samyafisika samyafofiavina terayani awamini satria samyakunani
mitantana miara-dalana fa samy zanaka jamanitra samy hoany andanitra laonamako zaho namonao irefo sy fanaraka ary tsy mba hisaraka samy afisika samy hafa fiavina irayani ao aminy satria samy ankonany samy afisika samy hafa fiavina irayani ao aminy satria samy ankonany ifandraitanana itory fihavanana ka ny azo fijaliana no lalana ampiarana ny olona amisamy olona samy nanja manitra fitiavana ifandraitanana itory fihavanana ka ny azo fijaliana no lalana ampiavana ny olona amisamy olona samy nanja manitra fitiavana samy nanja manitra fitiavana samy nanja manitra fitiavana samy nanja manitra iray ihany isika mbola iaraka hivavaka sika tompoko tompo misaotra anao zay no ny fotoana rehetra zay omenao anay mbola ahafahanay miaraka mivavaka mideranao mankalazanao mamivonahitra anao Jesosy ankehitriny Jesosy dia hitanao ny toedraraha eto amin'ny firenenay Jesosy amin'ny zao fihibohana izao mangataka zay Jesosy hainao nijery ny tokantrano tsirairay avy indrindra reo mety marary amin'izao fotoana izao mety manana fahoriana ihany koa Jesosy mety sahirana indrindrindrindra mety ny arabola sy maro hafa isan-karazany ny ankininay Jesosy dia tena hoe ianao no hijery manokana ny firenenay Jesosy mba tena hiaro ny firenenay ianao amin'izany aretin'izany Jesosy mampahery manokana an'ireo olona rehetra Jesosy zay mety sahirana sy mararina manamanjoa amin'izao fotoana izao Jesosy ianao no hijery ny tsirairay avy ampui zay Jesosy mba ho tafavoaka amin'izao toetra raha zao Jesosy satria ianao rery ihany no afaka iankinanay ianao rery ihany no afaka ametrahanay Jesosy ny aiainay sy ny etaetanay rehetrarehetra Jesosy satria na ny voaka ny trano fotsiny ary dia mety efa matahotra Jesosy na ny hohanina androany na ny hohanina rapitso dia mety mampanany tsiraray dia tena kinona fenimpetantananao Jesosy zany rehetrarehetra zany mba tena ihany firenena ianao iainisam-batan'olona zay olona rehetra maheno amin'izao fotoana izao Jesosy dia tena mba eo ambanin'ny fitarihan'ny fanemasinao mba eo ambanin'ny fahasoavanao mba eo ambanin'ny fitantananao Jesosy mba ho sitrana Jesosy raha misy ny marary ary mba tena ahery ihany koa raha misy ny manjoa dia tena kinona fenimpetantananao ny fiainanay rehetra Jesosy mba tena toky anao zay mba tena hiankina aminao izahay mba tena ametraka ny fiainanay rehetra ampelantananao na inona hitranga na inona anjoa amin'ny fiainanay dia amin'ny anarana Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona no angatahanay sy ametranay izany vavaka izany amen.
almirabantsika rehetra indray a amin'izao fotoana izao dia mino hoe salama tsara tsika rehetra na dia mety misy koa raha hoe mbola miady amin'ny aretina amin'izao fotoana izao dia zara fotsiny androany hoe inona ny andraikitritsika zanak'Andriamanitra manoloana ny toe-javatra izay mitranga amin'ny firenena tahaka ny ohatran'izao. Rehefa mijerytsika ny amin'ny tambazotra tsiratsira rehetra ohatra hoe Facebook na ohatran'izany a dia mahitatsika hoe menomenona ny olona na tezitra mpitondra ny olona na misy koa ny olona mananiana, misy ny olona mety tsy miraharaha mihitsy. Fa ny anjarantsika zanak'Andriamanitra nefa na inona mitranga dia anjarantsika no miteny tsara ho an'ny firenentsika na ho an'ny toetra rà izay misy atsika. Ao amin'io abolana toko 9/12 milaza hoe ny fisaoran'ny marina no isandratan'ny tanàna fa ny vavan-dratsy fanahy no haravany. Ina moa tsy tsika tongavana amin'izany hoe rehefa ny olo marina zany no miteny zavatra tsara. Raha ohatra ka jerena amin'ny teny frantsay izy dia hoe mitsodrano ny marina, ny bénédiction ozy izy. Rehefa mitsodrano ny olona marina dia afaka misandratra ny tanàna anankiray. Raha ohatra kosa ka ratsy fanahy no manana ny tenenina ao anatin'ny tanàna anankiray dia ravo izany tanàna izany. Dia anjarantsika androany maka safidy hoe itsika ve isafidy hitsodrano ny firenentsika na ny tanànantsika sa hoe tsika ve ao anatin'ilay ratsy fanahy hoe miteniteny foantsika na hoe manozontsika na ohatran'izany. Eto Andriamanitra dia hita mihitsy hoe manome fahefanantsika izy ambony ho an'ireo zanak'Andriamanitra zany hoe izay olona voavela heloka, izay olona marina, izay olona no hamarin'Andriamanitra dia nomeny fahefana hiteny na hitsodrano ny tanàna anankiray ary iny no manandratra ny tanàna. Tsy miteny tenin'Andriamanitra hoe izay manana filoha na izay manana filoha mahay azontsika antenainy zany fa mbola ambonin'izany ny zavatra antenaintsika dia ny zavatra tenenin'ny vavantsika hoe raha mitsodrano tsika dia afaka misandratra ny tanàna. Raha ohatra kosa tsika ka mangina dia ny olona ratsy fanahy indray no hiteny zavatra ratsy mba hahafahana mandrava ny tanàna. Atao amin'ny Hebreo toko 7:7 miteny hoe ary tsy azo lavina ozy izy fa ny kely no mahazo tsodrano amin'ny lehibe no mitenany zany hoe izay olona mena fahefana ny metsodrano zany no lehibe. Dia raha ohatra Andriamanitra ka manome anao fahefana hitsodrano ny tanànanao dia nametraka anao toerana ambony izy zany. Tahaka izany no nanomezan'Andriamanitra fahefana ny Jeremia namen'Andriamanitra teny izy hoe kasihan'Andriamanitra ny vavany dia amin'ny alalan'ny tenin'ny vavany izy no manorina ny tanàna na mandrava ny zavatra efa misy dia manorina zavatra vaovao. Izay no tiako amiaranana an'ity fizarana kely ataoko ity ao amin'ny Jeremia toko 1 azafady 9:7 sy 10 mivaky toy izao hoe dia naninjitra ny tanany Jehova ka nanendry ny vavako ary hoy Jehova tamiko indro efa nataoko eo ambavanao ny teniko. Ary indro aho manendry anao izao andro anio izao anam-pahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, anongotra sy anjera sy andrava sy androdana ary anorina sy amboly. Andaontsika ary androany hoe amin'ny alalan'ny zavatra tenenin'ny vavantsika dia andao ravana ny zavatra ratsy fa andao amboly zavatra tsara mba hahafahan'ny tanànantsika misandratra. Dia izay ny afatra kely avy aty amiko nomen'Andriamanitra nandritra nyity fiboan'ity dia samy hitahin'Andriamanitra dia samy mahery dia andaontsika hitsodrano ny tanàna izay misy atsika. Amen. Tsy azo nizaniza tao ninino ianao raha mbola mitoetra amin'izay tian'Andriamanitra isanao. Dia ny fanjakan'Andriamanitra tsy azo ampitahorina, tsy azo rahonana, tsy azo zonizonina. See
fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy izay manaraka ny fandarana ika mafy sy fiderana na ny atokantrano ianao na eny an-dalana na ny anaty fiara naiza naiza misy ianao ho aminao ny fiadanan'ny tompo malona ny fahoriana izay manjo antsika riavana dia tsaroana ny tenin'i Jesosy hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana kanefa matoki izao efa naresy izao tontolo izao ary koa misy azo fahoriana va ao aminareo aoka izy hivavaka koa Jesosy irery ihany riavana soratra masina irery ihany vahaolana voalohany ho antsika ampaherentsika hiatrika izany fahoriana izany raiso ny baibolinao ndao sika hiaraka hamaky ny soratra masina araka izay voasoratra ao amin'ny Salamo 7:30 Salamo 7:30 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoy izao hitandrina ny lalako aho ka tsy hanota amin'ny lelako asiako fehimbava ny vavako raha mbola eo anatrehako ny ratsy fanahy nangina mihitsy aho na mihimbava mafy aho tsy ilaza na dia ny tsara aza dia nietsika mafy ny fanaintainan'ny aretika nafana ny foko tato anatiko raha nieritreritra aho dia nisy afony rehitra ka niteny tamin'ny lelako aho Jehova ampahafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko aoka ho fantatro fa olon-kandalo aho indro efa nataonao vody voam-pelatananao ny androko ary ny fiainako toy ny tsinotsinona eo anatrehanao zava-poana ihany tokoa ny olona rehetra na dia matanjaka aza aloka tokoa no fandendehanan'ny olona zava-poana tokoa no hitabatabany miarereny izy nefa tsy fantany izay ho tompon'izany ary ankehitriny inona no andrasako tompo ianao no antenaiko manafahy amin'ny fahadisoko rehetra aza manao ahy ho fanakoran'ny adala mangina aho ka tsy milobava fa ianao no nanao izao aoka hitsahatra ny fikapohanao ahy reraka aho azo ny famelon'ny tananao anatra noho ny fahadisony no ananararao ny olona ka manimba ny atsaratarehany tahaka ny kalalao ianao zava-poana tokoa ny olona rehetra mandrenesa ny fivavako Jehova ary miainoa ny fitarainako aza mangina amin'ny ranomasoko fa vahiny aminao aho sy mpivahiny tahaka ny razako rehetra aza atrehinao aho aloha dia ho miramirana indray dia ny aho tsy mbola lasa ka tsy ho eto intsony amen vavaka isika ankany amin'iza tokoa moa izay Andriamanitra ianao manana ny teny fiainana mandrakizay ianao mpamonjy mirazo indrindra amin'ny fahoriana rehetra mamindrafo aminay tompo mamela ny eloko ny vahoaka malagasy rehetra mamindrafo amin'izao tontolo izao mihitsy ampionony ny olonao Andriamanitra ary meteza ianao ampionona ireo azo fahoriana rehetra fa ianao no efa nanaiky horain'ny kamboty sy ny mpitondra tena ianao no mampionona ny olonao koa irao ankehitriny ny fanainao masina Andriamanitra ampionona sy ampahery ny olonao aza ela ianao Andriamanitra noho ny aminao fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona no anaovana izany vavaka izany amen finaritra fiadanana be ho anao mampandroso mampandre fiadanana ika sy fiderana fiadanana ho an'ny kristianina pray hafanana hoy soratra ao arinao hoe ao andainy marina ny fio miobo noho ny fiderana dia tononona amintsika kristianina izay mitafatafa eto amin'ny ika sy fiderana ihany koa zany fiadanana zany ho an'ny isam-baravarana ho an'ny tokantrano rehetra tsirairay avy tonona amintsika ny fiadanan'ny tompo araka nefa nafaran'ny tompo dia salantra ho anareo zanak'Andriamanitra ho tsara antra ho amintsika neny andony lanitra misaotra anao nampandroso afaka ny fampaherintsika ary asaina trantsika hanohy an'izay efa tany aloha tany nandeha foana teo ny toivakana rojom-bavaka rojom-piderana rojo-nikika ndao hiara ikika andao hiara ika hiara nandrapeo avo
toy ny voro mahery mitombo hery fa ianao raha miandry an'i Jehova tsy ho very ela trano ekaranao amin'ny dia be mifanompona fa ho an'ny andrina amin'ny fiadanana ny ady tsara amin'ny finoana dia njano lahinao ry andrian-dahy manda mpiambina tinendry matoky voahosotra olo-manga ka naroviana traiza ho miaramila saha tsy mitoky amin'ny kalesy sovaly fa misabatra ny fanaty andao anambatra ika ery atambatra falaika atao feo manakatry ny avo iaranandratra ny avo la iavo toerana kanefa iva fijery zay mahay mampahery izy misandratra ho avy la alfa sy omega mahay manarina zay lavo izy la efa nyteny hoe mandra-piaviny tandreminy famakiteny la teny fananarana la teny fampianarana endrika famatarana ho anisam-baravarana. Eny tompoko noho ny fahasoavana tokoa dia amin'ny kafaliana no ahafahantsika mifampahery ny teny mba finidiko amin'ity an'io ty tahaka ny rehetra izay efa nandalo dia ao amin'ny epistily nampanoratana ho an'ny Timoty voalohany toko faefatra ny 9:17 tapany izay mivaky toy izao le izy amin'ny anaran'ny tompo hoe mandra-piavoko tandremo ny famakian-teny. Ny tompony nanafatra n'izay teny izay amin'izao vanim-potoana hoe confinement ozy izy ny tsikany dia tsy tokony ho varim-barintsika amin'izany hoe afatrafatra ny tompo izao vanim-potoana farany izao eto amin'izao tontolo izao teny amintsika hoe eto amin'izao tontolo izao raha ny fahitana ny firenena zanak'Israely ireo dia ataoko ao anaty farangososona hoe horloge du monde hoe miankina amin'ny zava-mitranga amin'ny tantaran'izy ireo no ahitana ny karazana chronologie des événements fa zany efa te hanamafy androany hoe raha misy ny tena hoe famantarana horloge du monde anankiray dia ny tenin'ny soratra masina ao no ahitantsika ny chronologie des événements rehetrarehetra hitatsika ao daholo ny zavatra ilaitsika rehetrarehetra amin'ny fiainantsika ary hitatsika ao daholo ny fizotry ny tantara eto amin'ity zao tontolo zao ty manafatrafatra ny tenin'Andriamanitra hoe mandra-piavoko tandremo ny famakian-teny aiza ho aiza tsika amin'izao ora farany izao manahoantsika ny amin'ny famakian-teny fa le tenin'Andriamanitra le sabatra maranitra le teny fahamarinana fahasalamana ho an'ny nofo rehetra teny manala tahotra teny mahatonga anao mahatonga anahy mahatonga antsika rehetra tsy ahotra teny tonga nofo tsy izany fa Jesosy tompo ninina aza matahotra fa indro amomba anareo izy mandrakariva mandra-pahatonga fataperan'izao tontolo izao tandremo famakian-teny ny fananantsika n'izay teny izay mampiavaka antsika amin'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao tononona ho antsika ny fiadanana dia samy mahery aoka hitomban-dahatra any araka ny rima izay ny tany saintsika teo fiadanana ho antsika rehetra dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany amen. Hatramin'ny aina tosorona inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo tontolo izao nefa velony fanany tsy ho vidiny volany fahoriana ety ve sy maharitra fa fandalovana taniko mafy izay ananana tsara vatsy tsy holanina santsy miorina tsara mandra-pa tonga ny mpapaka hitondrany Jerosalema mandra-pa aloha manompo ny tompo amin'ny fitiavana sy fanetretena fa tsy kilalaona koa aitraitra fa fantatro izay noko izay fanenjehana tsy mahataitra fa tavy ihany izay aranao sao dia akoso-bolamena zao tontolo izao tsy mampitsiriritra tsy merikany akory anaty ray minitra fa any andro anam-pahefana amin'ny tsentilisa raha mbola izy koa ny farany tsy foana ny fanantenana iary seho amin'ny mpanjaka ny mpandresy rehetra ny tompony teny farany lay alfa sy omega mino avy Jesosy maranata maranata.
fiainaneny njaony tropetra farany namarana ny ety antany sy ny tantarany inoko faneparany isy andro maory solika fitaiza omaly tandre misondritory indro zanak'olona ho avy amin'ny raony lanitra nangona maneran-tany zay rehetra niaritra tandrina ny teniny tamin'ny fahendreny sy ireo nitahiriny lamba ny fotsy feno fahonona teniarany zotra niakatra ho any amin'ilay toeran'izay miandry any satroboninaritra ka fanandray roson'ity tanjony edena vaovao ohatra ny henoko sahazo amin'ny fifaliana lalana volamena zay jerena tsisy ohatrany raha maso akaso velo martany zay tsy faza maso mamofona fiompiana fideranana sandratra maharitra fifaliana ary ambany ikiky to tsisy fandrenesana reo natao fity fa naleo no fahafatesany fenompo tandrema amin'ny teniny fahasoavany heriny inoko fa omeny azy azy izy tasomiko amin'ny teniny fiainana BDB misaotra fatsapanay sahady misaotra manomboka ety antany mino afatrany amin'ny lantrany efa lasa tanteraka ny sainay alleluia ka na miazakazakaza tsy reraka voakeja fa tsy tery tsy irery ety amin'ny kianjo miandry anao zay dia mitombo hery raha miandry anjeo fenao lay andro rahoana jiafo mandrakizay zanahary tsy andra ny afo io dia andronay amen amen fiadanany amen kokoa daholo dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy dia faly mandray anjara amin'izao ika sy fiderana izao. Itsika moa anaty contexte miatrika ady amin'izao fotoana izao dia izay fantatritsika hoe tsy mitolona amin'ny lofa mandray isika aloha fa mifana ratsy any amin'ny rivotra dia efa haitsika ny ten'Andriamanitra izay manome antsika hoe tafio avokoa izy ny fiadiana rehetra. Eo ihany koa ny ten'Andriamanitra izay milaza hoe aoka hoarovana avokoa na ny ainareo na ny tenanareo na ny fanahinareo. Miatrika an'izao ady izao tsika dia anisany efa fiarovana ny fanahintsika raha teo ny rano Jesosy Kristy, ny fiambenana ny vavaka indrindrindrindra dia fiarovana antsika izany. Fa ny vatantsika izay namboarin'Andriamanitra araka ny endriny ihany koa dia mila arovana koa izany. Dia isika alohan'ny nanamboarin'Andriamanitra antsika dia efa vitany avokoa ny zavatra rehetra, ny zava-boary rehetrarehetra izany izay ho vatantsika, manampy antsika hivelomantsika ny vatantsika eo. Dia tsy inona izany fa ny zava-mananaina sy ny zava-boary rehetra izany. Dia ny tiako hanomezana torohevitra antsika androany mba hananantsika fampitomboana izany hery fiarovana izany manoloana n'ilay tsy mikaretina marobe amin'izao fotoana izao dia ny fihinanantsika amin'ireo zava-boary izay efa nomen'Andriamanitra antsika ireo, izay tsy inona fa ny zava-mananaina izay fihinantsika efa fantatritsika isan'andro fa indrindrindrindra ny voankazo, fihinam-boa sy ny legioma maro isan-karazany. Dia ny vatantsika dia efa namboarin'Andriamanitra hanana hery fiarovana natoraly, efa manana an'izany tsika fa noho ny zavatra iainantsika isan'andro noho ny harirana, noho ny zavatra ataontsika izay tsy haintsika indraindray hoe manimba sy mora mandreraka ny vatantsika io dia mahatonga antsika mila manampy hery fiarovana izany amin'ireo voatanisako ireo. Dia noho izany dia manasa antsika androany
andray notiny mihitsiny hoe isika de mila mihinana voankazo sy legioma isan'andro. De inona avy arany no ohatra amin'izany de omeko antsika eto hoe ny haricot vert, ny zavatra maitso zany aloha amin'ny ankapobeny de ilaina daholo haricot vert, laisoa, ny poivron, brocoli, spiruline ao anatin'izany zavatra teneniko zany daholo, épinard, persil, eo ihany koa ny karaoty, ny poivron mena, ny laisoa mena, betsaka maro isan-karazany voankazo, ny papay, ny voasary, ny zavoka, ny mananasy, ireny rehetrarehetra reny de ilain'ny vatantsika. Farafahakelyntsika zany tokony mihinana karazany 5 voankazo sy legioma isan'andro zany, ampifandimbiasintsika amin'izany zavatra tanysaiko rehetrarehetra zany. Misy ihany koa ny atao hoe antioxydant izay miaro tsy ho potika vetivety ireo sela manana ny hery fiarovana ao anatintsika, de ao anatin'izany zany ny tokony fihinanantsika tamotamo. Sy ilay spiruline efa voalazako teo aloha, de noni ao anatin'ny voankazo izay tokony hohanintsika, de sakamalaho, de ireo karazana tongolo gasy, ny tongolo oignon, ireny rehetrarehetra reny zany de manampy daholo ny hery fiarovana izay ao anatintsika. Ravikazo moa de efa tsy zoviana amintsika intsony ny hoe ny ravitsara, ny ravin'oliva, oliva izay fakana menaka io zany, efa menaka efa tamin'ny andron'ny zanak'Israely zany de tena mbola ilaitsika tokoa amin'ny hery fiarovana. Izany zavatra tononiko aminareo zany de ny ahitana betsaka ny vitamine C, vitamine D, vitamine E, ary vitamine A, ny magnesium izay tena ilaitsika amin'izao fotoana izao. De marobe no mbola azo zaraina fa zay aloha ny androany satria fotoanantsika manapetra, mandram-piona amanaraka indray tahiny Jesosy daholo. De mbola faly miarabantsika rehetra mpanaraka amin'ny fandaharana indray ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Misy afatra napetraka ny tompo atapoko araka ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny mba tiako ampitaina amintsika mba hahatonga antsika tsirairay avy ho fitahiana ho an'ny mpiaramonina amintsika sy fitahiana ho an'ny firenentsika. Ny afatra tsotra nomeny tompo de Andriamanitra de fitiavana araka ny fantatsika ary niverenantsika amin'ny fitiavana voalohany no zavatra tiana ho tsindrina eto. Inona moa ny ohatra velona napetraky ny tompo teto amintsika tamin'izany fitiavana voalohany zany dia raha nomboka anao ny asa ny apôstôly tamin'ny fotoan'androny dia natambatra izy ireo daholo izay ananany rehetrarehetra ary izay no nentina nanomboana ny asan'ny tompo de ty amin'izao tontolo izao ty. Ka tokony handeha ampahitsiana, ampahamarinana ary amin'ny fahatsoram-pony rehetra satria tsy antery ary tsisy fiatsarambelatsy satria amin'ny tompo tsisy fitaka na fiatsarambelatsy fa ampitiavana ny tokony anaovana ny zavatra rehetra. Ny tena afatra tianao apetraka zany dia ametraka tambajotra na réseau kristianina isika ary tsy voatery kristianina ihany fa mety misy n'iny koa ny olona tiatsika ho itoriana mety mirotsaka ao anatin'izany réseau zany izay araky ny tarehany fanahy masina antsika mba hahafahantsika mifampitsinjo sy hahafahantsika mampifameno itraikefa izay nanantsika mba hahafahantsika miady amin'ny fanitrana sy ny fahafatesana izay hita fa tena miparitaka amin'izao fotoana izao. Ka io zavatra mitrangy maneran-tany io de fanany ao ambadika io ka tsy maintsy ady ara-panahy. De ilay fanahy izay napetraka Jesosy taty anatintsika, ilay fanahy mahery napetraka taty anatintsika izay nomeny an'i Davida, nentin'i Davida nandresy an'i Goliata no toe-panahy tokony hoentintsika miatrika an'izany ady zany. Ho hitantsika amin'ny manaraka tahataky ny ahoana no ametrahana an'izany tambajotra zany fa
atreo aloha nanozavatsika azy androany a dia samy hotahiny tompo daholy a am'izay atao rehetra ho anazy rery ny voninahitra am'izay rehetra voalaza teto a saotratsika rehetra manaraka an'izay saotra tompo fiadanany mbola faly indray ny tenako a mifanatrika aminareo androany a mandray anjara amin'izao ika mavy fiderany izao misaotra an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra satria raha mbola afaka mifanerasera ohatr'izao antsika raha mbola afaka mifampiresaka sy mifampizara ny tenin'Andriamanitra na dia tsy mifankahita tava ara dia voninahitr'Andriamanitra daholo izany tonga eto ny tenako satria manolotra hira ho anareo a hira efa diso anareo loatra ty hira ty a mitondra ny lohateny hoe mitony dia izany hira izany dia atolotra anareo ny amin'ny zavatra rehetrarehetra mitranga amin'izao fotoana izao satria malahelo dia malahelo tokoa ny fo mahita ny zavatra rehetrarehetra indrindraindrindra moa fa any Madagasikara ny amin'izay rehetra miseho amin'izao dia mety hoe marary loatra ny fotsika na mety hoe variana loatra amin'ny zavatra rehetrarehetra ety an-tanintsika ka tsy tadiditsika intsony hoe misy ane izao Jesosy izao misy ane izao Jesosy mahery izao a afaka manasitrana afaka manala ny olantsika rehetrarehetra afaka mamahany izany dia izay no tiako ampaherezana anareo androany a hoe azadino fa mbola misy Jesosy tianareo mbola misy Jesosy mahay lavitra noho ny olombelona ary mahavita mamaly vavaka sy miaino ny mpanompony misy tenin'Andriamanitra kely ty tiako zarainao aminareo a ao amin'ny Jeremia 9:21 ty tenin'Andriamanitra ty tena tenin'Andriamanitra tazomiko foana ary ezahako tadidiana foana amin'izay zavatra rehetrarehetra mitranga amin'ny fiainako satria fantatro fa eo izy ary afaka mamonjy ahy foana izy dia vakitsika izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo ho Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany amen. Izay no afatra tiako mba zaraina aminareo androany hoe mety mieritreritrnareo ary mety marina tokoa fa ny zavatra rehetrarehetra tsy voatery hafaly atsika dia mety mieritreritritsika hoe fa inona ary izao fa maninona ary izany ataon'i Jesosy an'izao fa tadidio a fa ny zavatra rehetrarehetra mitranga amin'ny fiainanao a dia izany zavatra rehetrarehetra any ahasoa sy ahatsaranao ao anatin'ny tononkira ny afatra rehetrarehetra enohy tsara dia adinohy daholo aloha ny sorisoro rehetrarehetra problema ny retina sy ny rendrarendra tany a dia tsaroa fa misy Jesosy a tianao a manasitrana anao a miaino anao a ary eo akaikinao foana izy hitantana anao amin'ny lala tsara izay tiany izoranao mahereza daholo. Mitonia zanako faeto ao reko avoko ireo vavakao miatra minyaiko ny alahelo-nao mitraka ianao aza manay fa eto ao matoky ay zanako fizao tsy afoianao ety ho fafako ny ranomasonao tsapakosay tsapanao tiako loatra anao indrindra zadino fa eto ao mizavatraetra tsy voatery afalianao fa ny zavatraetra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tavelako adery anao mety tsy ho azo anao zay hitondrako anao fa aza manay fa izao hitantananao
antonia zanako fa eto ao ampianariko zava-baovao ianao ny ampatanjaka anao no antony izao aiko fa marary nefa nampianao anakaikay ny zava-drehetra tsy voatery afaly anao fa ny zava-drehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako andery anao mety tsy ho azo anao zay hitondrako anao fa aza manay aza manay fa izaho itantananao ny zava-drehetra tsy voatery afaly anao fa ny zava-drehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako andery anao mety tsy ho azo anao zay hitondrako anao fa aza manay lalatsara nitondrako anao ampandresy anao arena ao utafika univonina troy anao raha matoky ay aza manay fa izaho itantananao aza manay fa izaho ry zanak'olona ny rahalainao eny ny rahalainao no andraikitrao narainao teo ny fandaharana ny rahalainao no andraikitrao Ilay manasitrana ny anarany Jesosy